ahoana marina mivoaka ny azo raisina fa tsy mitombona ankehitriny. Mazava ny sary miseho amin'izao ary voapirofo ny zavamisy iainan'ny malagasy. Tena ariary ny zavamisy ny mahafirenena fa 5 mantra indrindra eran-tany any Madagasikara satria 720 amin'ny firenena 820 raha toka 720 tany amin'ny taona 820. Miseho lany fa firenena verina ao anatin'ny fanjanahantany tany ankolaky Madagasikara ankehitriny. Mananika ny 700 ny tany mahantra fadiranovana raha nanodidina ny 470 tany amin'ny 500 taona lasa. Ny vidim-piainana misonitra andro aman'alina fa ny vola miditra isan-tokantrano tsy miova na miena mihitsy aza noho ny krizy. Ny sandam-bola mitotongana satria manodidina ny 704 ariary ny iray euro amin'izao raha 503 ariary ny taona 2022 ary 420 ariary ny taona 2022. Ny fiarina miamtotongana, ny famoronana asa tsy misy politika mazava, ny tontolo ara-sosialy mikrosofahana, potena atramin'ny fomba fisainana, ny ala tamin'ny fizaram-bary mba anana ny malagasy toe-tsaina ho toloram-potsiny. Dia io fa ezahana ampidirina ao an-tsain'ny malagasy indray fa azo atao ny manankana fiainana amin'ny tsapatsapa amin'ny alalan'ny tombola. Very tanteraka ilay lazain'ny baiboly fa ny atsembohan'ny tavanao no inananao. Tsy mahagaga raha miasa irana ny vahoaka, mitombo tsy fandriam-pahalemana satria ilay mpitondra no mampianadratsy ny vahoaka, tsy hiasa sy tsy hifofotra, ka hiasa tsara sy hiasa mafy mba isian'ny vokatra azo tsapahitanana eo amin'ny fiainana. Tezaina amin'ny kitolotolotra ny olona ka lasa malainga isahirana, tsy miaina intsony amin'ny fandaniana ao an-tokantrano. Ny hoanina androany tadiavina androany na rampitso, betsaka no mitrosa, misakafo tsy mahafeno kibo, tsy misy fijerena intsony hoe ara-pahasalamana sa tsy misy fijerena kalitao fa ny zava-dehibe dia mihinana raha mbola misy azo arapaka. Ohatra kaiky kely, nanodidina ny 2000 ariary ny kilao 5 taona lasa, saingy tafakatra 400 ariary taty amin'ny faramparany taona 2022 sy ny fiandohan'ity taona 2022. Ny fahafahana mampianajanaka mieny, misy ray aman-dreny maro anaka, tsy maintsy misafidy ny hoe zaza roa ihany no alefa any an-tsekoly, ny roa mijanona ao an-trano, ao no alefa anao mpiasan'olona, mirongatra ny fanambadiana ankizy tsy ampy taona. Tsy te hisahirana, tsy tena manampiniavana amin'ny tanjona lavitra izakaintsony, fa tena zara aza mahita izay ho arapaka. Ireny no isan'ny tarika zavatra hafahafa sy ratsy, alatra, tsy fandriam-pahalemana, fitiavan-tena diso tafahoatra, kolokolo ho an'izay mba manana irika kely, tsy fanajana lalàna, dia lasa mikorontana ny fiarahamonina. Tofoka ny malagasy, ny 7% amin'ny malagasy no naneo fa mizotra mankany amin'ny ratsy kokoa ny toe-karem-pirenena. Raha ny tao anatin'ny 12 volana no jerena, raha ny tatitry ny afrobarometra ny faramparan'ny volana novambra 2022 iny, mahatratra 470 ny tsy afa-po amin'ny fitantanana ny krizy sy ny fienany ny vidiny zavatra, 7% tsy afa-po amin'ny fitantanana ny toe-karena, 7% tsy afa-po amin'ny famoronana asa. Ireo anefa tsy ny atsara fa ny aratsy tao anatiny 9 volana voalohan'ity taona 2022 ity. Betsaka ny potika sy mikrosofana ny asa fiarina, vokatry ny delestazy. Ny lalam-pirenena tapitra potika noho ny tsy fahaiza mitantana, ny mpampiasa vola kivy noho ny olana ara-angovo sy ny tsy fisian'ny fitoniana. Mbola loza mitatao ihany koa anefa fa hiakatra ny vidin'ny tsolika iraisam-pirenena taorian'ny fiakarana 700 ny jolay 2022. Tsotra ny valiny tsy fambiazam-pitantanan'io. Mazava ny antony satria tsy laharam-pahamehan'ny rajoela ny tombontsom-bahoaka, fanjanahana ankolaka no misy. Voapirofon'io ilay taratasy milaza fa mizaka zom-pirenena frantsay rajoela. Raha ny lafiny ara-toe-karena dia saika vahiny avokoa no misitraka tombotsoa eto. Potehina mihitsy ny orinasa malagasy izay tena ana malagasy toy ny Tico sy ny maro hafa. Ny kromita malagasy, ny Air Madagasikara, ny jirama koa io efa eo ambavahoana ny fahafatesan'io. Loza tanteraka ity mahazo ny firenentsika ity. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe zadiny fa ny amin'ny 700 ny fiarikarenina eto ny epelantanany indo-pakistanais de nationalité française sy frantsay daholo jerevy ny secteur rehetra na tia mitsoloka zany
mpandraraha ratsolotra eto frantsay Total, Galana indo-pakistanais, Jovena indo-pakistanais, ny Shell sisa ny mody néerlandais. Ka zany rehetrarehetra zany misy tombotsoa frantsay sy indo-pakistanais de nationalité française betsaka eto, ary izy de tsy maintsy anohana an'izay olona azo ny antoka, fa tsy maty voalavo akibo izy amin'ny olona zay tsy azo ny antoka. Tsara ho fantatry gasy zany mba tsy ho tompotrano mihitsy fa zany ny zava-misy. Mazava izany, tao anatin'izao fitondrana Rajoelina izao angamba no nisavovina indrindra. Ny lainga mivantana na ankolaka, hoentina manadio ny fitondrana amin'ny tsy fahombiazana. Ilze Pars ho azo mialohan'ny daty ny 9 Jiona 2024 iny, saingy hatramin'izao tsy hita ny vokany. Azo antoka ve fa ny samy zaka zo-pirenena mitovy no hiady ho an'ny tombotsoa-pirenena ho an'ny vahoaka amin'ny zaka zo-pirenena hafa. Raha ny fizakana zo-pirenena hafa io dia mazava be fa voaralana lalam-panorenany ny tsy fahazahony mirotsaka hofidiany. Ny taona 424 no voasoratra fa nazahoan'ny Rajoelina io zo-pirenena frantsay io, ary ny tena zava-doza dia ny hoe niala tanteraka amin'ny mamalagasy azy io mpitondra io. Nahoana nefa izy no mbola nirotsaka ary navelan'ry Jean-Éric Rakotoarisoa, filohan'ny ACC tamin'izany fotoana nirotsaka hofidiany tamin'ny taona 2024. Frantsay zany no nitondra antsika nanomboka hatramin'ny 2018 ka hatramin'izao 14 juin 2023 izao. Haute trahison ny fametrahana olona hafa firenena hitondra firenena anankiray, satria zany hoe napetraka pelantanan'olona tsy manana ny zo-pirenena malagasy ny fitondrana ny firenena malagasy. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay, ary mbola loza dia nankatoavina ihany koa ny alabatona alany azy tamin'ny fifidianana. Izao vao mody menomenona amin'ny tsy fitezan-javatra eto amin'ny firenena. Tompona andraikitra amin'ny fahorian'ny malagasy izao ny filohan'ny HCC teo aloha, ary tsy afaka miala amin'izany. Ny fitarainany momba ny faratsiana eto amin'ny firenena ao amin'ny page Facebook-nio dia azo raisina fa tsy mitombony. Izao dia mivoaka koa ny vaovao fa hoe tsy maintsy lany amin'ny isam-bato 120 isanjato i Rajoelina io, ka mahatonga ny firenena izay ny aviny anohana arabola io fifidianana io. Hoetrany mantsy ny fanazavana hoe dia ho hitatsika eo fa avany izy dia ho akany Genève dia tsy maintsy hivoaka amin'izay hoe amin'izao ny fifidianana dia nahazo financement tsy hatany amin'ny frantsay ary azadiny fa ninonina filaza rehefa ny frantsay no milaza hoe zao dia tsy maintsy manaraka ny Union européenne. Ka aoko tsika tsy hanana illusion hoe zao fa olon'ny frantsay Andry Rajoelina ary io izy nakasopapatany dia hitatsika io fa dia nanapa-kevitra amin'ny frantsay amin'izay fa nampiazy amin'ny fifidianana isan-karazany. Ka tsika gasy tsy tokony ho naiva, tsy tokony hanana illusion zao fa tokony hahafantatra tsara hoe olon'ny frantsay nga Andry Rajoelina miaro ny tombotsoa frantsay eto izy. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay. Mila misokatra ny masontsika malagasy ary tokony sarotiny amin'ny tanindrazantsika, fa tsy anaiko ambakainy olona amin'ny politika ny fangoronan-karena eto fotsiny. Taiza tao anatin'ny 90 taona no tsy nisy an'izany hoe LFR izany, na tsy voatery atao azy izany. Ny fitondrana Rajoelina ihany no nanao izany. Nilaza fa tsy mila famatsim-bola ampamatsy vola mahazatra, fa tsy ampandroso na amin'ny taona 93 aza. Izao kofina sy tofoka tanteraka, toa banky ropotra ny volam-panjakana, miandrandra fanampiana arabola fitserana, toy ny 100 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny 230 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Tany amin'ny propagandy nolazaina fa ho firenena mpanondrana vary i Madagasikara, saingy misy olom-boafidy samy ampanga fa hoe mahatratra 2 tapitrisa taona ny vary ny nafarany izao fitondrana izao tao anatiny herintaona, fa tsy nisy sainy kitihana ny olona namporosiana amboly Artemisia, fa inona ny vokany? Sepotra tanteraka, anyka betsaka ny zavatra mikatso na manahirana eto, toy ny fikojakojana ny lalana, ny fandoavana ny volan'ireo orinasa manao ny asa tamin'ny tsenam-barim-panjakana. Ity no afatry ny profesora Jean-Louis Rakotoambo ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy tokony anaiky lembenana itsony amin'izay alabato, amin'izay fanodikodonana ny safidim-bahoaka ny rehetra, ary zay dia ny tanana mihitsy hatrany fotony ihany ny vahoaka ray manontolo hiaro ny safidiny. Dia amin'izay fotoana izay tokony mba olona
afaka manarina ingana an'le firenena redressement socio-économique no ilaina tokony olona sa anadioan'le firenena assainissement de la vie nationale tokony olona sa ametraka ny fandripahalemana miaingatra ny fotony ary olona vonina ny anovan'le régulateur de la démocratie ka hanao an'le refondation mba amin'izay fotoana izay tena safidy-mbahoaka marina tena démocratie mifanaraka amin'ny filany vahoaka marina misy eto a fa tsy démocratie kitoto sy baitsony tandrefana foana lava zao zay nena anisan'ny mampilety ny firenentsika mazava izany raha tsy te hiaina mafy noho izao ao anatin'ny dibotona manaraka dia fadio ny mamerina olana mpitondra faisana ohatr' zao hitondra ny fiainanao mandritra ny dimotona manaraka misy olona ray aman-dreny mizaka zao pirenena malagasy hitondra fanovana eto ary efa hita ny fomba fiasany tao anatin'ny valitaona ny hitondrany mbola misy tsy tofoka izao fahantrany izao ihany ve fa ahoana mariny ahoana mariny